Jereo ohatra ity coronavirus mandeha ity. Eritrereto ange hoe misy olona hono nahita fanafody tena mandaitra, ka izay olona rehetra mitelina an'iny misy zato isan-jato sitrana tanteraka. Azo antoka fa ahazony prix Nobel izy. Fantatrao ve hoe inona no ataon'ny ràn'i Jesosy amin'ny ota? Zato isan-jato voadio ny ota. Tsy misy tavelana ny fofopofony aza. Iverinao fa raisin'ny olona ho zava-dehibe ve izany? Jereo ny fandraisan'ny pilina sy fanafody manasitrana coronavirus. Hoay, izany ahaika vaovao mahafinaritra. Izany ka olona mahavita azy. Etsy anilany ny ràn'i Jesosy manadio izay mety ho sorotry ny ota rehefa mibebaka isika, na dia ny kristianina aza dia tsy rototra firy amin'izany, tsy feno fankasitrahana. Izay ny amin'ny fanafodin'ny ota. Fa ahoana indray raha misy olona hono mahita vakisiny miaro anao tsy ho voa? Zavatra hafa mihitsy io. Ny fanasitranana dia fanafody fa ny vakisiny kosa miaro anao tsy ho voa. Tamin'ny andron'ny dadabeako dia niaina tamin'ny voalohan'ny taon-jato faha-roapolo. Tao amin'ny faritra misy azy taty Inde atao hoe Kerala, dia nisy olona be dia be matin'ilay aretina hoe nendra. Olona 520 taona matin'ny nendra be dia be. Dia natao vakisiny daholo izahay, vakisinin'ny nendra. Tamin'izahay mbola kely. Tsy misy an'izany intsony izao satria araky ny heveriko dia efa fongana ilay aretina. Fa tadidiko fa izao mbola natao dia tsy mba voan'ny nendra aho. Ny fanaovana vakisiny no miaro ahy tsy ho voa. Tsy mitovy amin'ny fanafody izany. Izay manasitrana ahy. Izany koa no efa nomanin'ny testameta vaovao. Ny fanafody manasitrana dia ny ràn'i Jesosy Kristy. Efa nanota aho dia nidioviny. Efa voan'ny coronavirus aho dia ity ny fanafody. Kanefa misy vakisiny izay miaro ahy tsy ho voa. Ary izay ilay antson'ny Baiboly hoe fahasoavana. Fa ny ota tsy hanakery aminareo. Satria efa manana fahasoavana ianareo, tsy mila voan'izany isika. Eritrereto ange ny fiorakoraky ny olona raha misy vakisiny azo antoka hono dia tsy ho tratran'ny gripa na ny virus mihitsy ianao. Fa mba ahoana kosa ny fiorakoraky ny kristianina? Ahazo fahasoavana, ilay tena fahasoavan'Andriamanitra izay miaro ahy amin'ny ota, izay manao vakisiny ahy handreseko ny ota. Mila mametraka an'izany fanontaniana izany isika amin'ny mahampivavaka antsika. Adinoiny ny olona rehetra. Tena mandoza ve ny ota aminao? Taky ny aretina mandoza mahazo anao na ny zanakao? Ny dia kapoka taminy no nanasitranana antsika mba ho fatiny amin'ny ota isika. Fa ho velona amin'ny fahamarinana. Izany no vakintsika eo amin'ny Petera voalohany toko 2. Koa eto amin'izao tontolo miaina ao anaty tahotra izao dia hatrakatsika ny lohantsika. Satria ny fontsika dia ampiorenina amin'ny fahasoavana. Araka ny voalaza ao amin'ny Jereo toko 7:6. Ampiorenina amin'ny fahasoavana ny fontsika. Dikan'izany dia ataon'ny vakisiny aho handreseko ny ota rehefa raisiko tsy niato ny fahasoavana. Ary izany no tsy maintsy ataoko fiainana mba ho fitahiana ho an'ny fiangonana aho. Amen.